Tenenako anareo fa ao amin'ny gazety La Gazette de la Grande Île amin'ny page fahasivy misy an'ilay fanambarany Air Madagascar le hoe collectif de la majorité silencieuse amin'ny teny vahiny. Za aloha tsy hoe agrégé de français za tsy hoe mahay teny frantsay be fa ohatrany tsy mino hoe tena piasan'ny Air Madagascar nanao an'le rédaction fa faute d'orthographe zany rofina amin'ny sibika ao anatin'le communiqué de vakio nge de afaka anareo ihany de efa mitsara azy. Anao ny fitenenana tompoko? Allô? Ya. Latina. Atavy ambambany le radio anao. Latina. Sekitar berapa ya? Menurut Latina di miara persiapan pemerintah teknikan mereka yang semarang itu. Des fois soirée. Banzo itu. Tapi kalau sekarang nggak mana ini sempurna banyak ciliara itu na kurtan anak lagi. Tapi macam ini sendat lah. Jadi soalnya sendat lah sempurna. Kita panikan kan ini sempurna nanti kan sana. Asa na fatatasan nandiyan ng operasyon na natin na nagsatatara may na so operasyon no ilagay na kanya sempula kanya siyara tinggal tatan na rin na krutan kita musim datlan dai ku karamay ay sa so sana tanso Raul la zone yan so zan tinazan ilagay na kanya krutan na sembaw kama na krutan na tirene na tesamburn kampitan ng silamina na nisan tinazan tam radio tam tele tam kaset minna kana kana fipita para filan sama sahabat sembaw ko siya. Kemudian dan firmati iwabday ang muno. Isan pamuna lang just kita pawukot sanday. Travel lang just kita kau nekan nekan sikirenensi. Sama na pinalakapapuka pulit. Batinin phone. Keluar si pandang just pamita kita si Madagascar sa puna tayo ng demantau nus Madagascar si. Ari gani dapat sudah siap kanan lang just kita kan sila na pawukat ito. Jadi tahun nyasaran. Dan apa di taksi apa? Oh, karena taksi kalau kita taksi apa? Islam nanti mantap apa taksi apa? Sunnah wa sunnah nanti kita kan diskusikan. Islam nanti mantap apa? Islam nanti mantap sunnah nanti. Harus final semua bukan sini. Mubani sario makro dari taksi kita kan ada retro. Sorry ya metra yang taksi naman nasum piran nacun bara ini nareo. Rakyat dia kemudian lo nanti sofit bapak tak sore kata putus yang jarak palmanan, paling tangan tidak putus yang marker palmanan, hari itu nanti sofit banan sebenarnya putus marker palmanan. Ini sampai tekan dari sini sudah tamso, yang saya nanti sofit banan rasu normal pian ni, mud mati sunnya putus sialo reo, kepala hitam mamio, tapi siapa? Kau putus napi sunnya, seraing, kata kita kita kan leo makro, sudah. Mankasitraka tompoko misaotra betsaka indrindra amin'izay resaka nataonao teo izay. Ya, ny SMS voalohany zany mampahery mpiasan'ny Air Madagascar sy ny vahoaka izay notongavany Valala hozy ty namana ity. Awary anao ny fitenenana tompoko? Le radio tavy ambambany. Katoromarika le radio tavy ambambany fa manjary feo anao feo ako no verimberinao de tsy maheno anao. Hozy ty namanay ty magaga fa eniko tamin'ny conseil des ministres hoe prévisible iny Valala iny de androany mansinomaly zany mandraraka ny fanafody de iza zany ny tena marina hozy izy. Anao ny fitenenana tompoko? Ana Lalatina. Manahoana tompoko? Zao hoe. Zona no vatsika anio. Andora nga wapina ntiasa tira masermate de rutsaka ndalambe. Nga ba mety fa kela ifazavazy eo. Yulda tsy mijery io. Haiko na inona no mijery amina, haiko na inona no miteny amina fa tonga de mborutsaka ndalambe tapitro. Vita. Tompoko, veloma Lalatina. Misaotra indrindra mankasitraka tompoko. Hozy ty SMS ty hoe so de lay mpitondra teo aloha indray hony ary ny voalasa fa nandefa ny Valala. Manaraka miaraba amin'ny Free FM nilaozany fitokisan'ny vahoaka salasalan'andro lay fitondrana ka tojo olana saribahana. Manaraka indray manana ray aman-dreny ny Air France raha voavoasakana ny fiaramanidina Air France de nidratsihana ny fanjakana nidratsihatra ny fanjakana frantsay nanindry ny fanjakana malagasy kamboto kosa ny Air Madagascar. Tena kamboto mihitsy ny manaraka mideran'ny herim-ponareo ary mpiasan'ny Air Mad ny défendre angambany de teneny cause juste no sainiady tamin'ny fitondrana mpanompo lahy ny mpanjanatany frantsay sady fanairana de tapaka le antso
manaraka indray aty aminay Valala zao 100 ny kapoaka aty Anamehana misy an'izany aty Anamehana misy an'izany madama ozy ty namanay ty. Manaraka indray tsy aleo ve ozy atao sarina Valala am'izay ny logo an'ny HVM. Manaraka efa kely sisa ary malagasy te ho tapitra ny délestage fa ny jiro anaovana ny délestage mihitsy nefa tsy sintsony zany hoe le jiro mitarika ny délestage angamba ny tinteneniny mba zavao amin'ny mpitondra hono ny pasteur ny tantaran'ireo Valala fa sao de tsy fantany raha ampitso ya zay hono zany ho an'ny pasteur zay mba afaka mitondra n'izany fanazavana izany. Anao ary ny fitenenana tompoko? Allo Eny tompoko efa tafiditra ya mapagaga tokoa ty Valala ty fa mamperiperitra tsika ihany ka noho izany aleo tsika hifankatia hiavana tsara ary indrindra nafatesan'le namatsika ministre Nadine iny karana eny ny zavatra rehetra teo de ohatrany mba ilaina kosa marina amin'ireny maty rehetrarehetra ireny azo atao maty monokarangamo malagasy indrindrindrindra ny manana zavatra kaikeva tokony hoteneny de mba mangataka mba alefaso le reportage nalefa tamin'ny resaky Nadine mihitsy. Eny ary sotra betsaka tompoko ny SMS manaraka mba mangataka amin'ny fanjakana hono anara-maso ny polisy vavy eo Ambohimanarina zany izay manakana ny taxi be rehetra mandalo eo amin'ny farmasia Antanety Atsimo Ambohimanarina. Merci ozy izy manaraka indray madame Rakotondrazafy manentana ny malagasy mba manakatao mba tsy andeha Air France intsony de taio ny antena fa ny an'olo tsy omeny ozy ty namanay ty. Manaraka indray ianareo no tsy mahay mamaky fambara fa izao no atao hoe Valala R Valala Mad ozy ty namanay ty. Manaraka indray dia tena mampijaly vahoaka indray ny taxi be cure vontovorona omaly ariva tena tsy misy bus mihitsy manomboka tamin'ny 3 ariva ka hatramin'ny 7 alina voatery mandeha taxi ny olona nefa 100,000 ny sarany mba jereo rehefa mijaly izahay mipetraka aty hoy naina no mandefa an'izay message izay de mba jerevana zany mba apita zany zay amin'ny tompon'andraikitra raha misy miheno tsy misy mangarara mihitsy ny recrutement direct na omaine satria nandeha ny entretien tamin'ny olony Saint-Pama nefa tsisy liste présélectionné ny voaka akory ozy ty namanay ty. Io aloha de za de andraso fa mbola ho resantsika amin'ny fotoana manaraka fa tena trop be mihitsy ny resaka re be loatra mihitsy ny resaka re manodidina ny resaka drain io fa andraso ho resahako atsika raha voazahoako fa nampanazavana misy kokoa satria mbola nampanao fa nadadina kely 2-3 efatra eo tsika zany azahoana précision. Bon, fa mbola resaka ny ministère d'éducation nationale io tsika raha ilaina fa mbola betsaka ihany koa ny resaka azo ambara amin'io. Ny SMS manaraka mila fanazavana ihany iliany iza le autorité nanaiky ny fifanarahana nanapotika ny Air Madagascar. Merci. Manaraka impirina nanao crash ny Air France nefa manara-penitra izy nefa izao mbola tsy nandre mihitsy hoe nanao crash ny Air Madagascar. Manaraka miaraory amin'ny tarika maleo mandria-pedanana nono tokony azo palais de sport venindrazany sao de mangingina ohatran'ny Solofo José aizany ministère ozy ty namanay ty. Manaraka indray tokony le mpanondrana ny dorana fa tsy le bois de rose tsy mety kosa zany masika be zany. Manaraka indray tsara be fa eo ambony tafon'ny flou ministre senita ny Valala de ho jerepotsiny ve ny Valala Betsimandry ozy ty namanay ty. Manaraka indray Madagasikara no mba antsika anaiko zanany frantsay indray ve betsaka ny zavatra mitranga amin'ny dépouiller atsika de mba ahoana ny afaran'ny taranaka faramandimby mazava be fa ny tombontsoan'izy menakavy ihany no zahavy ny président ka aleo mitona olona bon tsy afaka mitena zay olona afaka mitarika afaka arovantsika bon tsy fakiko ny ampony fa sao de ho lazaina indray tsika fa hoe tsika no misarika ny olona nonga-panjakana ka nahirana mba iangaviana re tompony jirama fa ny jiro aty aminay andranona ohatra itosy makotex de tapaka tamin'ny alakamisy ary mbola tsy miverina hatramin'izao ye de lestage ane zany. Manaraka indray
amiko tsy manatena ninina amin'ny fitondran'io taranaka mpanongan'io ary piray petsapetsa amin'ny mpandrava ihany koa ary lalatina de tompona andraikitra amin'izao fa antrana lala izao taiza teto Madagasikara re olona no nisy dalo amanjatonjatony raha tsy hatramin'ny tondran'ny mpanonga-panjakana io de tapaka le SMS fa azonao averina ve. Manaraka salame valala zao no mitarika anetsika ka tokony mba ho tonga saina isika vahoaka ny ato amin'ny telemandray no manomboka vaky koa sady miandry ny antsonareo piaino ihany amin'izao maraina izao satria menavana araka ny fanambarako anareo teo ny antso avy aminareo piaino. Ao ary anao ny fitenenana tompoko. Allô? Efa tafiditra? Efa tafiditra? Manatra anao madame Lalatina tena midiran'le olona le miatsy voalohany teo le rangahy iny fa tena marina tena mamina de zao mbateniko hoe ay zary foninina zay foany midira fa za tena misary tena misary fa tena raha ohatra izy masamy foninina rehetra afiviterina discussion zany fa izary foninina zavatra efa tena efa aloalo de zao de tena tsako hoe tena atandrina fa tia mbotra rapy fa tena miady manolona tamin'io président io izy tao rehefa fianodira tao amin'ny foka miady manolona tamin'ny nanaovana propagande ny président io fa tena aloha raha fitenenina fa aizary foninina zay sota tompoko mankasitraka tompoko tonio fo fa raha feny loatra indray de manjary le émotion no miresaka fa tsy le hevitra manjary lasa tsy tafavoaka fa misaotra Lalatina sao de mba tokony rajao arony natao ministre ny fiompiana fa izy no manana traikefa amin'ireny valala ireny. Merci hoy Michel. Manaraka indray raha olon-kendry anareo mpitondra dia mametra mpialana fa tena tsy mahavita azy fa aza manao récupération sauce fotsiny eo na dia lamy vola be aza vao tonga teo bisou lalaty osy ty namanay ity. Bonjour Fri, tokony olazaina foana ty ny anaran'ny filohany Martial le de tsy mahagaga raha hoay manokana ilay tsy mahagaga raha hoay manokana ilay donakafo mazoto tsy azoko tsara ny tinteneniny. Iza moa ny ministra misahana amin'ny famolombalala famonombalala tsy Roland Ravatomanga vao mouvance Ravalomanana ve mbola aiza nanaovany team maniera Jonar mampianatry ny HVM mbola vao valala iny. Mararaka indray bonjour reny no izy rehefa lany tsy marina. Merci. Manaraka indray ka ny président herany niaranandavaka be tao tamin'ny filohan tetezamita de tonga tampokireo io toerana président io de tsy hita ny hatram'izao ny anetsenany azy de io hitatsika io. Anao ny fitenenana tompoko. Allô? Eny tompoko? Ya. Namana taxi zany fa mahafinaritra anahy mihitsy le rangaha soferina taxi iny mba tsy pazojoy zokilahy mba alefasifasy rangaha le vaovao le tena mananana fa za zany sofera am'lay za fianana fa tsy tena sofera zay fa alefasy zokilahy le vaovao zay tsota fotokao. Sitrake misaotra betsaka indrindra amin'izay faneho-kevitra nentina izay dia ny SMS manaraka mivaky tahaka an'izao hoe atao hoe ampatsony ministry ny énergie ireo amin'ny intersyndical Anjirama amin'ny alatsinainy anao inona zay ny vaovao eny farany osy ty namana ity. Ny SMS manaraka indray fa maninona ry Lalatina no efa 100 ariary ny sandany SMS line ny Airtel rehefa mandefa SMS any amin'ny numéro anareo kanefa 20 ariary tena mandefa SMS olona fantatra mba manontany. Efa nazavaiko ombenombeny zany fa mety tsy naharaka angamba ianao hoe ligne surtaxé io zany hoe misy ampahany vola zany miditra aminay de misy any ny amboniny zany miditra aminay de misy any Airtel ihany kotran'izany ihany koa ny tellement zay ny le hoe surtaxé le izy efa nazavaiko zany fa mety tsy naharaka angamba ianao. Tsy aleo ve mba karenjo no amatsy fiara tout terrain ho andreo parlementaire atsika sy ny administration un grand exemple na patriotisme osy ty namanay ity. Bonjour, marina mihitsy no lazainao hoe fampanantenana pôkaty daholo no misy zao toy ny nataony Rajoelina lainga daholo izay mivoaka ny vava ny filoha moa izy tsy tao ihany
ia manaraka misy manindry ny radio ty Ambatolampy Ambohima eniky ny Valala Madagasikara Valala indray zao ny kaly fa nofinofy ny hena sy ny vary maina zay le HVM matahotra ny ady amin'ny frantsay ny mpitondra fa mikasa ny ody any Frantsa rehefa mafy ny ady eto Madagasikara satria to efa nahazo appartement an'iray ve osy ty namanay tsy ny avo nahita ny fihetsiky ny présidence zao tamin'ilay saika be teny Andranomena ka tsy nalany candidat ny TGV azy de fa azo azoko ny toetrany ny zava-misy zao dia matahotra tsy samy fanatrika amin'ny mpiasan'ny Armada ny ministra de manindrika anahaka aniza moa izy arabaky teny hoe hery vao manindry manaraka aiza hony ilay colonel Bombiny manaraka indray zao le nandefa SMS zao nandefa message hoe fitondra nina angamba tadidinao misy lay ohabolana hoe ce qui remet sa tâche à demain trouvera malheur en chemin zay le hoe aza atao rapitso ny asa tokony ataonao androany lalatsina affaire Jika Group vo fitaka izay mba omeo vaovao fa ametraka fitaranana mikambana miaraka amin'rehetra misaotra de bon courage misy an'le andeha ataotsika tsy président fa nisy fivirina nataonareo ndraso azavaiko Jika Group io nisy fivirina nataonareo de nisy olona mandatenareo nanantona anay taty de io olona mandatenareo nanantona taty io zany efa niresaka tamin'ny vondry ny mpisolo vavanay izay mameny conseil juridique isan-karazany de fa natao hoe mivondrona ianareo ka tsara le olona ohatrany hoe ny mandatenareo io zany mba miseho manifester dia mba afahana miorganiser an'izay fivondronanareo zay zany fa sarotra aminay manko de teny hoe anangona ny olona tsirairay ihany koa satria assistance nomenay zany atao anatin'ny fikambana freedom fa tsy afaka tena hoe manao le asa eo amin'ny toeranareo izahay anao ny fitenenana tompoko tapaka le antso fa naizanat zany dia mbola afaka mamerina ihany ianao amin'ny tsy maraina ity eniary ny SMS manaraka indray le président fa zao vao tena azonay lay merci monsieur le président fa zay vao tena azonay le atao hoe HVM ena sy vary maina nefa indrisy fa eniky ny Valala Madagasikara ny tena izy anao ny fitenenana tompoko eny tompoko efa nahazo ny fiteny français sady ika fa la fidèle na mato mba en français fa tsy mba ny gasy eny ary mankasitraka tompo amin'izay faneo-kevitra nentinao zay aiza ondry eo lazaina fa mpanakorotana firenena empolo voasambotra to tsy nisy fitsarana samy mandainga raha colonel osy ty namanay tsy raha hidina andalambe ny vahoaka de tsy mila mpanao politika amitarika ny sady tsy manonga mpanjakana fa atao fantatra zao tontolo zao avy amin'ny alalan'ny hetsika atao fa efa tsy ankasitrahan'ny vahoaka intsony izao fitondrana izao manaraka indray lalatsina emory kely mihitsy ny congé anao fa mafana angeny raha zavatra reo marikiko zany tena masika amiko mihitsy nareo mpiena tena raha ny sitraponareo zany de eto foana maraina ataondro ariva nefa ndraindraiky mba manana fiainana privé hafa ny Valala manatsaina no isika vahoaka fa izy biby ary mahay makeny amin'ny 13 mai osy ty namanay ity ny SMS manaraka indray zao fatongava amin'ny Valala eto Antananarivo zao ny proof fa efa tsy mahandry intsony izy dikany tokony ho tonga saina ny mpitondra fa misy raha la terre mazava ho azy fa afaka mandefa antso ihany ianao am 033 65 104 02 033 65 104 02 SMS manaraka leader nandrasako de roso anefa lalatsina leader no andrasako de roso anefa ny adidiko amin'ny fireneko osy ty namanay ty manaraka indray isorana ireo polisiena natratrapanendaka fa mba ilatsao korangany eny amin'ny abribus 67 hectare fasiny avany fa misy mpanao sity mahery sy mpanendaka andro mazavabe eny mba misy polisy ve eny asa merci free fa ampiananareo za anao ary ny fitenenana tompoko tapaka SMS manaraka nandalo tety aminay tety Analamahitsy ny Valala omaly tena magaka fa mody ny ministra indray no milaza fa milaza loza ny Valala fa tsy hita ny vola folo tapitrisa ariary tsy azoko tsara eny aranao ny fitenenana tompoko manahoana tompoko ny fiteny fotony le sambo ny tondrandro mena tany mananara omaly
Araka le filazam-baovao fangatiny tsirony azo-didiany misy ny filaminana rokety indray le mankasitraka tompoko ka le izy ary matsikaiky hoe hita hony fa tsy mana fitaovam-piadiana hono tsika ho sy ministre ny environnement de fa fantatra ho ny fisily le andramena iaingy mbola tsy tsika resaka io nokanatsika resaka manokana io azafady ange le laharany antso antarby antsona de ny 033 65 104 02 033 65 104 02 SMS misy antso areo anao ny fitenenana tompoko Manahoana ianao madame Lalatine? Miarahaba tompo. Za aloha dia efa mahafantatra fa nanana programme ianao hariva voalaranao mialoha ny mpino kanefa raha ohatra azo to dia mba mangataka anao manamafy ny teny leona to hoe mba aemory le congé anao satria tsy ahen'ny tenao sy le programme firenena zavatra be dehibe dia tsy hita mihitsy eo ilaza ny tena marina hoe aiza misy an'izay ohatran'izao ataontsika izao koa dia izay no ambarako ary faharoa manaraka arak'izay io efa fantakany efa tsy andeo fa dia fotoana etsehany'le vaoka fotsiny sisa no erasana ka dia sotra indrindra toko mankasitraka tompoko fantatro fa tena hoe misy lanjany aminareo le fandaharatsika zany hoe zao hoe manapa-kevitra eto zany zao tsika amin'ny teny zao aloha satria ny fanapa-kevitra hafa ihany koa mety hoe tsy afaka tena tapahako rery fa tsy maintsy misy olona afaka hafa miara manapa-kevitra amiko fa ny zavatra afaka teneniko anareo ary zany farafaratsiny hoe mbola hiasa zany amin'ny latsinainy ary ho fanomezana fahafapo atsika dia mbola hiasa zany amin'ny latsinainy dia hitantsika eo indray ny fandaharam-potoana aorinan'izay satria tsy za rery manko manapaka an'izay fa mba hifananao fandaharam-potoana ihany koa anatin'ny fianakaviany fa na izanaty zany dia mampanantena fa mbola hiasa ary zany amin'ny latsinainy farafaratsiny aloha dia omeko anareo vaovao fa raha zao mifandehany tsy avelanareo manao vakansa mihitsy ako fa sahirany eto tsika nefa na izany satria mba mivizaka dia mila repos kely ihany indraindray ny SMS tsika manaraka mivaky tahaka izao hoe tsy pahina ozy Marc Ravalomanana satria nampahatra sy namoany vahoaka saika apiditra miaramila ny SADC teto dia nandroba firenena mpitondra inculte manaraka indray arrondissement firy moa zao no manao an'le cours d'anglais merci beaucoup ny any amin'ny boriboritany fahenina aloha zao no manomboka dia anomboka tsy ho ela ny any amin'ny boriboritany fahatelo cours d'anglais français fa efa navaliko foana mbola misy manontany ana foana ny anatin'ny Facebook fa maninona ny any amin'ny 6e arrondissement ihany no atao efa nyteny fa santatra le any amin'ny 6e arrondissement fa isy eran'ny arrondissement enina io fampianarana maimaim-pona anglisy sy frantsay io bonjour ianao azo lazaina zao fa ny tribunal zao no any sisa moteur ataon'ny fanjakana mpandehanana ny rahapirenena manao tervaimanta sisa raha managadra dia mandroaka zany ve ny olona demokraty anao ny fitenenana ka zao ny mahatonga anao tsy tafiditra tsy rehanao efa tafiditra ianao satria ambambany le tokony ataonao ambambany le radio mba arenesanao ny feoanay zany miteny hoe efa tafiditra ianao fa afaka miteny avy hatrany fa raha vao ataonao ambombe le radio dia tsy rehanao zany zay manao an'izay fanamariana izay ny SMS manaraka tsy adalina Marc Ravalomanana na tsy tia frantsay zao ny voka mipotika ny gasy ozy tia namanay ity manaraka indray ty fitondrany ity tompoko dia mandoalika hevitry ny vahiny papiady HVM hono zay betsaka koa zay fanalavana ny HVM efa miforonitsika izay manaraka tena mieritreritra n'le vahoaka malagasy ho bady mihitsy le mpitondrantsika ozy izy tamin'ny alakamisy tao amin'ny kalitao hoe fanarahan-dalàna le atao ampiasan-driramasy arimaty satria hono zany ny tany-tandalàna manina raha mpiarina koa ny tany-tandalàna amin'ny trafika an'Andramena Rosanalina Vazimolo mamin'ny aina Jean Edino izy sy ny sisa izy mihitsy ny tsy manaja ny lalàna voalohany tamin'ny article 54 aza mandray ny malagasy ho bado azafady manaraka indray
Personnel combattant Air Madagascar, tenez bon, nous vous encourageons et prions beaucoup pour vos causes qui sont aussi les nôtres. Aussi namana ity ny SMS manaraka indray zany amin'ny somarina amin'ny mariako ihany aloha amin'ny tellement zany 034 34 074 02 no SMS azonao alefa aty aminay zany azonao andefasana an'izay SMS izay ary ny Airtel dia 033 56 104 02 lalatsina ny présidentsika ane tsy tompona andraikitra fa tompo toerana fotsiny eto Madagasikara osy namana ity manaraka indray bon aiza dolo zany rasy aloha very kely ahako safady indrindra tompoko safady ndrasy kely rasoarany manaraka indray miarabany Free FM fanapakevitra fenina ao amin'ny mangingina izay teraka zoga mavesatra eo antsoroko ny maro anisa izay ny dikany valala osy namana ity manaraka indray lalatsina maka vola amin'ny taxi be rehetra eto Ambohimanarina ireo polisy resahana ireo amin'ny 6e miasa amin'ny pharmacie Antanety du Sud io tompona andraikitra amin'izay teneninao zay anao dia miasume an'izay bonjour lalatina tsy misy espoir io jirama io corrompu ny mpitondra azy ny vidianandreo villa na 800 millions ny tompona andraikitra dia miala amin'ny toerany ry zareo osy ty namana ity tsy afaka mitondra le anarana fa niteneninao tato le izy satria manjary lasa sao de hoe délation zany io milomby andohanao ny anao ny antsoantso anavotana Madagasikara mahereza ary mangataka ny andinianao kely ny anemorana ny fialanao sasatra maty tsika raha zao no mitoka de tsy ala sasatra mihitsiny zany manaraka indray affaire Kouma 67 hectares nomboka an'io ny occupation an'le karana ny vity tamin'ny semadiny tany ndao anao sitiny ary artisan namana aiza ny appel d'offre tamin'ny vente osy ty namana ity malagasy de mandefitra mifalia daholo fa ataon'Andriamanitra valala indray ny solomana sy mipapelika ao ary anao ny fitenenana tompoko tapaka le izy 033 65 104 02 ny azonao iantsona 033 65 104 02 SMS manaraka manaova satroka angafilo fa bon satrotra be zay zao tsy misotro rano mbalala avy any amandro seza tsy bon aleo tsy vakina mihitsy angamba fa be loatra le teny tsy azo vakina sandray aloha de maka ny famira marsona nefa ny magaga de tsy avoakan zareo le olona nanao aniny efa firy taona zay sa de tapaka le antso adiny roa isanandro sisa ny jiro ao anosy varika mirongatra ny von'olona lasa ny sinoa ny fasimainty inona ny tokony atao mijaly loatra re ty firenetsika ity tena mampalahelo tsisy ohatran'izany SMS manaraka indray raskely ary amin'ty maraina ity dia ny Flo Andriamanto Flo fiangaviana ity aksor chef militaire fa hafahafa ity situation hipokato ty sao de anenenana tompoko izy rehetra ireo ane olony ireo teo aloha ireo voafandalitra ianao président osy ty namana mandefa message ity merci ozy ny SMS manaraka tonga de zay fotsiny tsy misy fanampiny tsisy nininy manaraka nanahoana momba lay andramena hoe dorana atao tsisy resaka intsony sa nambolena indray ono zay nene le tenenko mandray fepetra le fanjakana de rehefa misy ny fanakianana mavavay de miemotra amle fepetra foana miemotra amle fanapakevitra foana satria tsy ampeverana le fepetra tsy inona ka ny antsono ny antsono ny afanao miantso 033 65 104 02 033 65 104 02 raha ohatra ndefa SMS de ny 034 34 104 non 034 34 074 02 034 34 074 02 ho an'ny antso ho an'ny SMS antelma de raha ohatra ianao ka andefa SMS amin'ny Airtel de ny 033 56 104 02 033 56 104 02 aza famadena zany le antso sy le SMS amin'ny Airtel rehefa antso de 65 ny aorianan'le 33 rehefa SMS de 56 ny aorianan'le 33 fa 104 02 mitovy ihany
SMS manaraka farafaratsy mba indray mandeha par semaine ianao lalatina manao fandarana mandritra ny vacancenao. Zany hoe raha tianareo lazaina zany dia tsy mahazo miala eto Antananarivo mihitsy aho. Miangavy re tena anaty situation critique be tsika zao fa aza mbola mandeha aloha osy ty namana ity. Manaraka indray dia mba miangavy anao, mba miangavy Zara amse Madame Lalatina, mba miangavy hony Zara amse Madame Lalatina mba hemitra azafady ny vacances anareo. Zay hony ra amse Madame Lalatina. Anao ny fitenenana tompoko? Allô? Efa maheno ve? Efa maheno tompoko? Efa maheno? Eny tompoko? Aha. Misaotra indrindra Lalatina nameny fitenenana saika mba mangataka fitenenana kely. Aha. Maheno ve? Maheno tsara le fasoare. Eny tompoko. Za zany dia rehefa nandinika fa tena kivy tanteraka amin'le fitondrana satria ohatran'ny tsy tsarakaraka ny eritreretanazy nafana fo be mihitsy ny tamin'ny vao nametraka le vaovao nesany rehefa tonga teo izy ohatran'ny tsy hita mihitsy ny tena vahaolana hita sady ohatran'ny maniry an'le ray taloha ihany. Misaotra indrindra tompoko. Mankasitraka tompoko, misaotra betsaka amin'izay fanamariana ny entinao teo izay, dia misaotra amin'ny fandraisana anjara. Ny filohantsika ankehitriny ozy dia filoha tongatonga ho azy fa tsy niomana sady tsy nomanina no tendren'ny Union Européenne hiaro ny tsikombakomba raha valimana SADC amin'ny arikarena iombonany lany ny valala ninona satria tapaka le SMS azafady indrindra dia afaka averinao alefa izay SMS izay. Tompoko miangavy anao hanao famerenana an'izay fandarana misongadana mandritra ny congé anao. Osy ty namana ity. SMS manaraka merci pour lundi. Osy ty namana ity. Etsy sorana ka manaraka indray. Cher Lalatina, merci pour lundi. Bisous. Misaotra betsaka tompoko manaraka indray. Sali free mangataka ny mpiasa-panjakana rehetra mba hanampy ny mpiasan'ny Airmad sy ny Jirama fa efa reraka ny vahoaka. Ozy ny namantsika manaraka. Président Omar na le voaresaka teo esory teo ny ministre ny défense sy ny SEMGAM fa loza ho anao io maika io décision io. Ahoana moa zany afahana tena milaza an'izay satria mety hoe tsy de tena voapirofo zany hoe inona ny antony afahana milaza hoe marina izay resaka izay tokoa. Efa mitsangana zao le hoe île Vanille ka tiany Air France éliminé na Madagascar desserte jutaises à l'échelle de toute l'océan Indien mantsy no en jeu. Osy ty namana ity. Bonjour Lalatina, inona ary ny HVM kanefa ny anjakan'ny vazaha Madagascar mazotoe. Ozy Madame Yoli atena lakely merci beaucoup zay arony. HVM andray zany anjakan'ny vazaha Madagascar enika vazaha Madagascar ery sy voanga mitsangatsangana maro zay efa nanaovantsika azy teo zay. Manaraka mitombona le famakafakana momba ny problema ny Air Madagascar toizo fa tsara hoy Ratsialo rola azafady fa tsy sao de diso raha tsy haiko mamaky le anaranao. Miangavy anao aza mbola mandeha aloha ianao fa mba andraso mba hipoaka aloha ty zavatra ty fa malahelo be zay lasa déphasé. Ina no andrasana hipoaka? SMS manaraka ekena fa mila congé nao fa azo atao ve ny fanoizana amin'ny famakiana SMS isanandro tsy asiana commentaire 5000 modérateur sans miengager ny andraikitry ny radio. Osy ty namana ity. Sa hoe efa nampanantenana raha tokony izy manko nefa niteny hoe amin'ny alatsinainy zany mitsahatra tokony hoe mitsahatra tamin'ity androany ity zany fandarana fa efa nampanantena hoe ao fa hiasa ihany ary aloha zany amin'ny latsinainy dia hitantsika hoe arakaraka ny fivoarany vaovao. Zay aloha ny azoko ampanantenana satria araka nefa nambarako anareo zay ialako tsiny ialako fondro ialako saloy fito tsy zako rery manapa-kevitra ao anatin'le fandehanana miala sasatra kely fa mba misy fianakaviana ihany koa ao anatin'izay dia tsy maintsy mba tsinjovina daholo zany rehetrarehetra izany fa ny satroko dia satroko tsy saraka aminareo mpieno ao anatin'izay. Eny ary tsy mandray raha vao numéro privé azafady indrindra tompoko ny SMS atsika manaraka ahoana mikasika an'ilay greve ny orinasa Jirama voalaza anomboka amin'ny alatsinainy tsy novalian'ny fanjakana ny ultimatum izay nataon'izy ireo mba mangataka vaovao.
Hatreto moa zany izy na me karazana ultimatum zay raha fahafantarako anazy de me expiré zany androany hariva zay le 2:70 ora me zany hoe tapitra androany hariva sabotsy zany de zay no mahatonga an'le hoe raha ohatra ka tsisy fepetra raha isan'ny fanjakana tsy miretiré an'le plainte zany na tsy manatsoaka ny fitoriana zany fanjakana dia raikitra izay fitokonana faobe zay amin'ny alatsinainy ho avy zao zay no nitenen'ny zareo fa mbola tsy en mesure tena amenao azafady indrindra tompo tena amenao an'le confirmation an'le vaovao satria andao antany an'le ino moa zany antany an'ireo le tompon'andraikitra zany tsika reo le syndicaliste izay ataontsika hoe voa autorisé zany manome an'le vaovao so de mba tsy maharipototra ny vaovao omentsika ny SMS atsika manaraka amfiry zao amin'ny 1:10 sy amin'ny 1:10 ora sy 4 minitra eto amin'ny trano fitenenana de amin'ny 1:10 ora sy 5:10 minitra isika mamarana ny fotoana amin'izao maraina izao marina mihitsy ny teneninao lasa manaonao fatany ny mpitondra ka tsy hainy migérer priorité mampahery atsika jeune e ozy ty namana izay mandefa ny message ity mbola andrasana ihany ny antsinao pieno amin'ny 033 65 104 02 033 65 104 02 SMS atsika manaraka indray amin'izao maraina izao mba miangavy antanandro re lalatina ajanony aloha ilay congé ajanony aloha ilay congé fa sahirana izahay very repère raha tsy aheno anao mandritra ny fotoana lava tsy hoe fotoana lava ngeny tsy tenenako fa saika hoe 5:10 andro izay fitsarana kely izay zany hoe any amin'ny tapaka ny volana septembre efa mamerina amin'ny teny indray fa voaraiko izay fangatanareo maro zay de hitatsika eo ny SMS atsika manaraka rehefa tsy zaka hono ny fitondrana de tokony miala zany eo amin'izay toerana izay ny SMS manaraka indray ny mpitandro ny filaminana mihitsy lalatina no anjakany izay kolikoly izay amin'ny ankapobeny tsy ny ambomanarina sy ny sisa no tany sainy namana teo ihany fa tokony hojerena daholo amin'ny ankapobeny misaotra indrindra tompoko amin'izay SMS izay misaotra anatin'izany SMS izany SMS manaraka indray ity fitondrana ity tsy misy fanantenana asakasantsika azafady asakasantsika mbola iandry inona indray ozy ty namana izay mandefa SMS ty anao ny fitenenana tompoko tapaka le antso zany ny 033 65 104 02 no azonao andefasana izay antso izay afaka mbola mamerina ianao zany mbola manana 10 minitra isika andraisana ny antsonao pieno amin'ny tsy maraina ity melohan'izay aloha de omeko kely ihany ny vaovao azafady indrindra ny satria ny tenanareo ato hoe ame vaovao ako arakaraka ny fahitako an'le hoe resaka fikarakarana zany ny fiaretatory sy ny sisa izay atao an'ny nonona ny docteur Andrena Belara Kotobe avy amin'ny tarika maleo ny programme efa nataon'ny fianakaviana aloha zany de ny hoe entina miala ao an-tranony eo amin'ny logement 738 Ampefilo amin'ny talata 2 septembre avy zao amin'ny 8 ora maraina ny ary atao veloma farany ao amin'ny FJKM Ambavady mitafo famezam-boninahitra an'Andriamanitra alohan'ny ametrahana azy ao amin'ny fasandrazany ao ambona orina mandrosoa natsinana ny betafo zay aloha programa nataon'ny fianakaviany fa asa raha ohatra ianao programa ve ny fitondram-panjakana ohatra amin'ny alala ministère en culture tsy fantatro mbola tsy narenesako vaovao hatreto anao ny fitenenana tompoko Salame. Taxi ane. Yen tompoko. Rehefa tonga any ny avion atsika tokony mba diovan'ireo frantsay ireo. Manino ndreo tsy manadio ny anazy rehefa tonga aty de diovitsika sy karakaratsika ny entretien madinidinika araka ny fahainoka azy teo. Rehefa tsy manadio ny atsika izy de banabany eo varavarany rehefa tonga aty idirany valala. De mirary fampinonana feno ho an'ny tarika maleo sy ho an'ny vahoaka malagasy mpakafy male rehetra. De mirary vakasa ho an'ny madame Lalatina egany mba ho vakasa mba tena hitondra tanjaka sy aim-bavao ho an'ny pieno ny vakasa zay alehana ho any. De mirary soa tika rehetra FM amin'ny herinandro indray fakatika fakahita veloma hoy taxi.
veloma i taxi izay nisy admirateur anao teo aloha teo nyteny hoe mahafinaritra mihitsy ny mpamily taxi fa mba omeo ihany ny vaovao samihafa zay hitanao eny ampandehandehanana eny tsy atra kely fotsiny nitenenako hoe tsika ingia latsinainy mbola miona eto efa nampanantena hoe mbola iverina hiasa zany aloha amin'ny latsinainy na dia efa nilaza aza fa hitsahatra kely anao ny fitenenina tompoko eny tompoko eto aty ambaipatona eto misy valala am'izao aty ambaipatona eto valala am'izao de mbola de beo hitatra mety akany amin'ny patry aveo andray am'izao de ohatrany malitsy ny manomboka kelikely am'izay zay ihany mbo vaovao kely azo nomena mankasitraka misaotra betsaka misaotra indrindra ary neverina fa hoe fa lasany zany kai zany tena mbola mety 3 nuitée ndray zany nataony teto Antananarivo zany am'le izy manao touriste manko no valala reo zany de valala niakatra taty amin'ny ville izy zany mba manao touriste taty fa zany eritreritra hoe 2 nuitée ihany ka lasa 3 nuitée zany de mbola eto ihany izy zany zao mbola mijerijery eny amin'ny bypass lalam-baovao iny izy zany fa efa manomboka miena satria ny sasany zany efa miparitaka SMS manaraka tokony salorana médaille latsina mpiasa ny Hermad fa reo ny tena miaro ny gasikara merci de bon courage SMS manaraka ce message est vide SMS manaraka marina ve fa tsy nisy fisondrotana ny karaha mampiasa mpanjakana de gaga la bon weekend free by tsy nisy ka tsy mbola nisondrotra ny karaha mampiasa mpanjakana nesorina ndray ara tamin'ny alalan'le irsas le 2,000 ariary ho anlatsaky ny 250 000 ariary de mihoatra an'izay to misy 2,900 araky ny tarimarika napetraky ny fanjakana lalatsina marary fo mahita andreo arena lasandreo vahiny sy ny tsy kombakomba mpitondra tena mila ampanozina mihitsy niaza manozina ka salut mety lefa makafakana fa ataovy mizana tsy mitsindry ila ambarao fa responsable zao situation zao ankony transition ohatra efa tsy zany foana ve nambarako tsy mila enao no miteny anahany zany fa tena zany mihitsy fa makafakana efa teneniko teny ary zangy ny teny hoe affaire Air Madagascar zao tamin'ny 2012 nanaovana ny fifanarahana tamin'ireo Airbus 340 anakoroa reo mba hoe ialanao anatin'ny annexe be ialanao anatin'ny annexe be de nandeha anjampa ntsika nefa nifetraika ny grave be fa tamin'ny 2012 nge zay efa nampaneny lakilosa mikasika an'izany SMS manaraka ny teteza mita na mafy fanjakana izao nampiroborobo valala sy dahalo vokatra vahoaka amin'ny fafankiwany hostil namana ity lalatsina vonina makiny SMS ampieny tsy mandray karama fa malahelo raha tsy maheno feo anao hosty namana ity momba ny taksany eo amda cyber café cyber solution tsotra ao ny antsolo anao ny fitenenina ary tompoko eny tompoko allo madame Lalatina any andina ty ambotaraba le sofera fitoromoka ka zao madame Lalatina azonao ty amin'ny ataony amin'ny SMS ndray le fonina koa tena otra mavolaky sata madame Lalatina de bon weekend ianao sata tompoko mankasitraka tompoko tsy manino fa tsika ne demokrate efa kitsika ihany rehefa tsy mbola hoe manala baraka na miinsulte olona de efa kitsika foana ihany SMS manaraka averiko le omda teo momba ny taxa omda cyber solution tsotra atao saisine VCD sy ny DVX pirate amidy reo de arotsaka caisse omda azaka tiana ny cyber amidy 700 ariary amin'ny VCD DVD DVX pirate osy namana ity lalatsina ny HVM ndreo ony hersy voangy pampijaly vahoaka osy namana ity manaraka momba ny knaps atao misy fampidirana professeur Fram izany manefa cotisation patronale kanefa efa kely io ve akana cotisation ary mandra-pa retraite ve zany professeur Fram izany magaga osy namana ity manaraka indray izay ihany sikitiry vahoaka malagasy fa efa andohalika nge ny ranona pango manaraka indray dia lalatsina fa tsy mihainy mihitsy ny mpitondra fa raha zany efa niova ny mpitondra mahereza ozy izy ty namana ity ny manaraka indray dia mivaky tahaka izao mba mingavy atanandro Lalatina mba tsy ho latsinainy ihany fa hitarinao aorinan'izay ihany koa ny fijanonanao atao anatin'ny fandaharana ny tena marina dia tsy tokony manao congé ianao eny ary afa voaray daholo zay sosikevitra roa izay manaraka
fa inona foana ary ty resaka semgama sy ministre ny défense alefa le olona ity hitondray pirofy le zavatra teneninao aloha anao ny fitenenana tompoko eny tompoko eny tompoko tompoko nefa mba sosikevitra ihany telo ve raha valomanana ihany ny veriny fa ny fitondrany valomanana tsy isy problème ohatran'izao fotonjy le mita sy tiry efajona romopianina ity zo fandeha mikorotana ambony ambany fanjakana malagasina ny mijaly ary ireny da valomanana rangapia zay sasa tompoko kasitraka tompoko diso ianao fa misy problème be ohatran'izao koa ny ary Madagasikara tamin'ny andron'ny Marc Ravalomanana satria tamin'ny andron'ny Marc Ravalomanana ne mbola pira noho izao le tiara moa zany hoe mbola hoe nytiako teneny hoe mbola pira noho izao hoe nomena vahiny mihitsy le fitatana efa tao anatiny mihitsy ane le vahiny le fotoana za consulting ny anaran'ilay vahiny tantana compagnie vahiny tantana tamin'izany fotoana izany so dia adinonao fa problème be na jiramana ny hermana tamin'izany problème goavana be fa mety hoe tsy tadidinao dia raisiko adidiny mampatsiahy kely azy ny SMS manaraka mihevitra ny vahoaka ho bado ireo mpitondra ireo ny indraindray tokoa aloha le fanaovana olona ohatrany hoe somary tsinitsinina tsy mety le ohatrany hoe zany hoe tazominao anatin'le tsy fahalalana zany ny olona zay ny any ohatrany hitako hoe tsy mety zany ny famitana vao zao manko ny fomba fitenin'ny mpanao politika zany takandry Machiavel sy ny sisy ireny hoe raha tia hamitaka vahoaka hono dia tazomina ao anatin'ny tsy fahalalana izy ny fomba ahafahan'ny mpitondra anankiray manjaka ao anatina jadona zany dia fitazomana ny olona ao anatin'ny tsy fahalalana zay to herintsika anao ny fitenenana tompoko Allô manao ana tompoko miarahaba tompoko mba ono mba azo atao hoe ny mampianatra hoe migasy amin'ny ohatrany ataonareo hoe freedom io amin'ny teny anglisy ny teny français ny teny gasy mba ataovy eo fa tena ohatrany leo ny vary amin'ny nanana zay isan'andro ny vary amin'ny nanana foana ny vary amin'ny nanana foana mankasitraka tompoko tena miala tsiny re raha mise marina mafy tena ilako tsiny ilako fony fa za ve ny aleo anao fa ngamba ny tena mety indrindra mba tsy ho leo ianao dia aza mieno any satria manjary lasa tena palahelo ahy ianao raha ho leo hoe isan'andro fa zay ny problème ny ary zay nge za nge miadmettre an'izany za nge manaiky an'izany matinao am'le teny français za nge manaiky an'izany ny zavatra misy za itony le somary génération sacrifié ihany sady tsy de tena nafeny teny français loatra tsy nafeny teny malagasy loatra satria fangaro tao zay malgasisation sy ny sisa tamin'ny androny amin'ny Dralatsiraka tamin'ireny mbola tany amin'ny primaire reny anao ny fitenenana tompoko Allô eny tompoko manamafy le tenin'le namana Tsiraloha le tamin'ny andron'ny Ravalomanana tsy ohatran'izao tsy hoe ny fakara fahamezana ny vay sy ny aminy fa tsy hoe hidira vahiny fa izao le izy le fijaliana amin'izao fotoana fijaliana ny vahoaka famonoana olo le tsy ery falafihina etsy anaminy tsy filaminana eran-tany zay ny tiana ho tenenina amin'le hoe tsy hinana ohatr'izao ny fanjakana zay le izy eny ary mankasitraka tompoko tsy marina zany zavatra teneninareo zany satria tamin'ny andron'ny Marc Ravalomanana ihany koa dia tena nanjeky tsy fisiany fandriam-pahalemana io tena miteny anareo an'izany zahako tena marina fa mety hoe ny andian-dahalo ohatran'izao le hoe Remenabile sy ny any amin'ny faritra Andrandamo sy ny sisa izao tsy nisy fa tadidiko tsara tamin'izany mbola piasa ny radio Antsivy za fa tsy nisy andro anankiray ka tsy nomenomenona ny olo hoe grave le tsy fisiany fandriam-pahalemana dia inona ny nerovan'ny fanjakana tena tamin'izany fotoana izany fa azadinoana ozy izy ny tompona ndraikitra tamin'izany hoe sy inona fandrosoana nge zany fa rehefa betsaka ny tsy fisiany fandriam-pahalemana dikan'izay zany miakatra ny tahany taux de croissance ozy na ny tahany arika reny ahoary anao ny fitenenana tompoko efa tafiditra izao za tsy de hoe manao hoe
la tsy dia hoe mipiritranao mazava lalazina aza raisina amin'izay le asa de efa le mpianatra amin'ny mpianatra malagasy misy hoe mba hoe mba misy dispensaire ino misy filazanareo azy hoe mankasitraka tompoko fa za mampiditra ny tenako anatiny mihitsy hoe za anisan'ny victime anisan'ny ara-pahavoazana tamin'izay sady tsy tena lasa tsy voafehy zany le teny malagasy nefa sara mba mahita ihany hoe mba nahay teny malagasy zany hoe haiko le matière malagasy tany am-pianarana fa na zany izy rehefa miteny andavanandro de zatra loatra le lasa indraindray zany amin'ny teny français ny tafavoakanao aingana kokoa le phrase tianao entina le fehezanteny tianao entina mifanazavana zay entinao de indraindray ianao mahantra koa manko ireo vocabulaire atsika malagasy de indraindray ianao tena tsy tafavoaka mihitsy hoe inona moa ny dikan'izany teny zany amin'ny teny malagasy fa za tena miaiky zany tsy hoe zay no mahatonga amin'ny tenany hoe rehefa tena tsy zaka izy de elako tsiny indrindra satria efa tena miesaka fa elako tsiny so de hoe de tena mandratra ny sofinao loatra de tena tsara tsy miheno satria ozy manko hoe tena mandreraka meno an'le vary amin'anana isan'andro nefa za tena mitsara ny tenako mihitsy za tena mpanao vary amin'anana satria indraindray tena tsy tafavoaka mihitsy amin'le teny malagasy fa tena miezaka ary elako tsiny ya ny SMS tsika manaraka hoe Yenka Valala Madagasikara HVM de mba mangataka le irany dedesa hoe manay aho fa tena manay mafy mihitsy manana an'izay fetsika irany dedesa hoe manay aho SMS manaraka tsy tokony misy fusible misaoty ve am'izao Valala izao tsisy responsable mihitsy eno de tsisy mba manaiky mihitsy hoe iza ny responsable am'izany de tena mangina le fitondram-panjakana de on fait comme si de rien n'était velao fa andrasany fotsiny andro ray roa telo fa tsy ho lasa ihany ve Valala rehefa avy manao touriste eto Antananarivo eto de miverina any ambanivohitra de mijaly zany any ambanivohitra satria reo Valala reo nge mikisaka fa raha ohatra hoe miala eto Madagasikara izy tsy hoe afaka zany le problema fa makany amin'ny toerana hafa izy de mijaly any amin'ny toeran-kafe fa le aminona le izy mi za de tena gaga mihitsy ny nahita tamin'le filan-kevitry ministra hoe bon efa fantatra ho ny fiavian'ny Valala zay ny teneny zareo zany tsy misy fitenenana hoe efa fantatra amin'ny fiavian'ny Valala ozy izy ary efa nisoroka an'izany ministera tamin'ny alalan'ny helicoptère tsy misy filazana zany hoe tany amin'ny toerana taiza io famonoana io ary ny eto amin'ny manodidina n'Antananarivo ozy hanomboka azoma omaly zany ny famonoanan'ireo Valala ireo de gaga ny tena manodidina n'Antananarivo ozy tsy ny tena izy hoe eto Antananarivo fa manodidina Antananarivo de ozy ako fa reo Valala reo ve moa tsy nandalo manodidina n'Antananarivo vao tonga teto Antananarivo sa reo Valala reo natsaka avy any an-danja tonga de teto Antananarivo fa tsy nandeha tamin'ny manodidina n'Antananarivo ny tiako tenenina amin'izany de hoe efa avy nandalo ve zany le Valala vao andeha hamonina an'le Valala manodidina n'Antananarivo mpitondra fanjakana misy zavatra tsy logika zany zavatra zany fa tena tonga saina mihitsy ianao hoe efa fantatra fa tsy misy zany ny fandraisana andraikitra dikan'izany inge zany incompétent le mpitondra fanjakana Ty SMS ty mitenena ndefa message taminao tany amin'ny Facebook à propos du navire en provenance de Libéria fa ohatrany tsy noresahanao mihitsy mety mbola tsy hitako angamba le message zany na hitako fa maro loatra koa ngeny message anatin'ny Facebook ka elako tsiny ianao tena hita fa miezaka amin'ny teny malagasy misaotra tompoko tena miezaka fa ndraindray tena tsy tafavoaka ary tena miondrika mpanajany eo anatrehanareo mihitsy mpanatretena hoe miadmettre zany miaika zany hoe misy fahadsoana ao anatin'le izy amin'le tsy fahaizany tena mifehan'le teny malagasy araka ny tokony izy fa tena miezaka tompoko zay zany mba tiako raisinareo zany le ezaka mba ataoko hoe marina fa tsy mahafapo zato isanjato tsy voatery afapon'ny olona rehetrarehetra raha teo ihany koa fa tena mba miezaka zay ny afaka teneniko bon tsy afaka hiteny an'ity satria misy tonga de hoe olona io ohatran'izao manahirana be manaraka rehefa tsy eno ange ny olona ozy izy de manova onde mikisaka kely de maka onde afy mba mijanona moa madame Lalatina mo e raha vao tsy eo ianao de tsy poinsa mihitsy le tontolo andro mo ka zany ozy izy ty namana ity ozy nisy namana zay ny teny ana tamin'ny omaly ohatrany sérum mihitsy olo le mihaino Lalatina amin'ny maraina de ohatrany hoe tsy mahazo dose quotidienne le sérum anao ianao zany de tsy mandeha le tontolo andronao manentsika anay taxi Brousse Nationale mitondra sarbo mba asan'ny polisy eo amin'ny pizza sonerana de tsy nijanona ozy izy ty namana ity ye aoariny antso anao ny fitenenana tompoko
Vena kely taxi. Eny ary Le fomban'ny valymalana marika zany manamarina be indrindra fa le metra ianitra kely ka nataon'ny foloketo ary tsy misy azotsona ary tsy tokony angataka famelan-keloka izy. Famitsoran-keloka manko e zavaty, famitsoran-keloka izy. Aloha za fa tsara daholo nataon'ny folo io zany e. Orfany anazy dia tokana fotony ny anazy antaniko azy tsy tokony hitarana anazy. Izy zany namindra ny raza nandrina tamin'ny firialina dia nafiny. No angatahako raha milaza fa hoe tena nanao ny tena zavatra mety rehetra izy te. Fanangeny mavoana azy teo e. Raha ro datinareo amin'ny tempo tena misy zavatra tsy mety ataonao dia matao voa dia hiala ozy izy. Fa nga olona ron-daty reny tena amin'ny 13 mai reny. Ka lentina ho an'ny fotoana amin'izao fotoana zavatra nataon'ny firavalafanana eo. mankasitraka tompoko misaotra betsaka indrindra. Ny SMS ty milaza hoe fitadiavan'ny sasany iverenana ve zany zay nalohan'ny vahoaka zay malahelo andra valimanana dia tokony mandeha mody any Afrika Atsimo. Bon courage Lalatina. Adevitra kosa aloha ny etsika alao izy hitondra ny heviny hoe zao ny fahitany zany dia izy mbola mahatsiaro amin'ny marika valimanana malahelo azy dia alao izy mba hiteny ny heviny fa tsy afaka mitentsika endana mody na hoe ndana makany Afrika Atsimo. Tsy menatra ve ireo mpiasan-driramamy tokondreo qualité de service tsisy fangalana vola amin'ny client taletandreo ozy ty namana ity ahoary antso farany anao ny fitenenana tompoko. Allo? Eny tompoko. Allo? Efa tafiditra? Verina kely koa Lalatina. Ya. Verina kely koa Lalatina. Manao rin-dasa tsy sarona mihitsy le fomba ny ara-valimanana ndray. Reo tsy malala biby afa-tsy ny sahona. Fa ilaina mihitsy anie no dindra valimanana eto amin'ny fireneny ity e. Tena be ny zavatra ilaina sy mahakasikazy no mazavatra rehetrarehetra nataony teto amin'ity fireneny ity. Rehefa tonga eto izy dia anjara ny fitsarana no mandray andraikitra zany zavatra rehetra nataony teto zany. Anisan'izany fotsiny zao ohatra le mialatsina aminareo amin'ilay fiangonana rahavavy anankiray le nakatony ireny e. Akatokatona fatafatanatra ireny ny fiangonan'olona. Zay koa zao anisany anankiray dia voatsika vahoaka e. Makambony makambany mandiny amin'ny saina tsy miangatra araky ny teny lalatsina eto foana. Sanatria tsy fankahalana ny rakoto na fankahalana ny rabe. Raha tena tia firenenao ianao dia tokony mijoro amin'ny fahamarinana, asaro-piara amin'ny fahamarinana. Zany anisan'ny fitiavanao ny firenenao fa tsy avela zay mpitondra rehetrarehetra sy rehetra olona mahay hoe mitondra eto amin'ny firenena dia anjakazaka amin'ny fahamarinana rehetrarehetra anao tsinitsinina atsika vahoaka eto. Nandritra ny efatra amby 20 taona aho mbola veriko foana. Tsy mba anisan'izany fahamarinana zany teto amin'ity firenentsika zany. Fa mba ambany andrandra hoe izao mpitondra atsika vahoaka zao mba hiezaka mba hitondra sy hampanjaka an'izany fahamarinana zany indray manomboka zao. Saingy tena lavitry ny hafa ny kitay ny hafarany taranaka fara-mandimby ahoana mpandainga, mpamitaka, mpisoloky dia hokenina saina maneritreretrika rehetrarehetra ve zany ahoana ny hafarany taranako. Zay ke nolova ho ajany eto amin'ity fireneny ity. Dia anjarantsika amin'ny sainsaina rehetrarehetra e. Fa zay foana ny tenenitsika eto Lalatina ny Andriamanitra tsy andron'ireo androtsika foana. Sotra tompoko. Mankasitraka misaotra betsaka amin'izay teny fampietreretana izay fa hiverina fa ny manatsaina afaka mahatsapa ary mitsakotsako azy tsara. Zay ny antontsika farany Taperiko rehetra SMS vitsivitsy rehetra faranantsika tanteraka ny fotoana. Misy alefa ny Afghanistan indray hono miaramilantsika nefa eto ary tsy milamina. Ahoana ny famarinana zany manaraka mirary fahasalamana anao ivonjy ety vato. Manaraka fa ino sakafo nohaninao tamin'ny anao mbola kely fa omeko anjanako fa anao ane mbola kely lana nahay tany Antsirabe. Ie za ta mbola kely tena larana voalohany foana tany an-dakilasy. Ie.
Ny SMS antsika manaraka efa gasy nga no ampiasain'ny polisy tsy mampiasa sarbo ozy izy tia sarbo ozy tia namana ity. Ny manaraka indray manaraka ohatra ny mpitondra fahendry ny vahoaka malagasy. Manaraka merci Lalatine pour lundi. Manaraka tsy mamelo ny fitondrana zao raha valomanana namon'olona teo Ambotsiritra ary rehefa maty de nidorany tao andabapako. Manaraka Lalatine zay ilay tsy fahalalana izay mihitsy no tena ilaina ianao fa mba amboary ny programanao kanefa isika ao anatina situation critique tena ilaina ianao nataony sora-baventy mihitsy le tena ilaina ianao. Tena hery sy vary manta le HVM. Merci Lalatine pour lundi. Manaraka indray Lalatine tena mba miangavy milela paladia tohizo ao aorianan'ny alatsinainy. SMS manaraka indray efa kivy tanteraka izahay amin'ny fitondrana Lalatine, inona no azo atao? Tsika rehetrarehetra miara mamaly an'izay fanontaniana zay hoe inona ny azo atao. Ny SMS manaraka roa telo ngamba sisa reto vakiko reto satria tsy ho tafajanona mihitsy sika raha mbola ho tezako eto foana. Ny SMS manaraka indray onoa Lalatine ary raha ohatra ka ahemotra herinandro vitsivitsy mihitsy ve ny fialan-tsasatra tsy mety aza avela izahay ozy tia namana ity. Ny SMS manaraka indray ny fahafantarana ny vaovao eto aminao Lalatine ahafahana mandanjalanja ny toedrara pirenena ngamba fa ndraindray koa manko atelin'le olona le ohatrany hoe misy abréviation zany atelin'le olona toedrara pirenena ngamba no tiantenenina ny SMS farany hoentsika. Merci koa Lalatine ozy tia namana ity. Merci koa eka zay zany faranantsika ny fotoana ary tompoko